Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasa mba ny amintsika amin'izao fotoana izao dia faly indray ny tenako mahita anareo eto amin'ity androany ity miaraka amintsika ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao fandarana andramoka izaho ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maresy izay miaraka aminay isan'andro manototosan'izao fandarana izao dia manona amintsika ny fiadanan'ny tompo ary dia miarabantsika rehetrarehetra izay tonga tratranso eto androany matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity misaotra anao ny fidy an'izao fandarana izao dia palina zany andro dia mbola eto indray tsika rehetrarehetra aloha mifampitona eto amin'ity androany ity dia matoky sy mino kosa nefa fa tsy ho verimaina na fikelezanao aina ny torimaso izay hafonao androany ane tena ahitanao ny valiny avy amin'Andriamanitra tokoa dia ny valisoanao dia ny fahasoavan'Andriamanitra ho tonga anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy izay mandray an'izao fandarana izao matoky efa tsy takany idirana teto ny voanao eto amin'ity androany ity ary resy lahatra fa raha androany no vao tonga voalohany eto dia fantaro fa tsy kisendrasendra akory izao ahatongavanao eto izao fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra tonga soa raha androany no vao tonga eto aza mihafahafa mandray anjara anatin'ny commentaire miaraka amin'ny ankizy eto fa tsy izy akory ianareo tsy hafa fa avy amin'ny Jesosy ray ihany tsika eto tsisy tombo sy aly eto atao izay azahoana aina. Alleluia. Adiny iray sasany eo ny raha antsika eto vavakintsika eno hiritsika eno toritentsika eno famelabelarana hivavaka ho an'ny firenena dia samy matory amin'ny fiadanam-po amin'ny fiaminatsyntsika rehefa avy eo. Tahiny Jesosy tsika tsirairay avy ary matoky sy mino fa tena tanan'Andriamanitra mikasika antsika rehetrarehetra izay tratranso eto amin'ity androany ity. Tahiny tompo manokana ranabavy lalahy ranabavy misy fita no niditra voalohany teto tamin'ity androany ity dia tahiny tompo ane ianao dia ny fahasoavan'Andriamanitra ane ho aminao ary dia tena hoe ny tanan'Andriamanitra mahery hikasika ny mombanao manontolo na ny fahasalamanao na ny fitahinao na ny rehetrarehetra ho raisin'Andriamanitra tanana ho tahin'Andriamanitra manokana ranabavy misy fita tahiny Jesosy ianao nanaraka azy tao ranabavy Fenina-Rakoto ranabavy Rahalahy Tojo Mikael Mamy Sirandry $100 misy maromaro efa tao ambony tao fa tsy voavaky intsony fa nandiny izy $100 Koda Leonie Erika Raka izy akoho dia ny sosa be izy fa tsy hita tsony tampoka ny anaranareo Ando Andry Marina Tiana Marijo Andrina Suzelle ny aina maheno soa Tsiry Amboaramiel Itody Raonisoa Rantanina Marie Charline mbola misy ve ny anarana ny aminareo any Itody Raonisoa Rantanina Marie Charline Emerov Litina Mama Valtina Angela Io Kodanela Zana Monika Mama Valtina Samina kamaradin'i Jesosy tonga soa daholy isika rehetrarehetra Mama Valtina Terira Albenja Berty Sava Kadaka Verselina fambeazana fitahina Fintso tahiny Jesosy Angela Io Faberazana Kandapa Koda Leonie Suzelle Macrine ny aina maheno soa Zizi Clara dia ao ihany koa Tojo Mikael efa narabaiko teo tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra faly dia faly mahita anareo Sandra Akona Berty Sava Marijo Jonatana Yama Iango Nirina Andrinasolo tonga soa daholo tsika rehetrarehetra Razana Monika ranabavy Lina artizana de Madagasikara dia ranabavy misy fito moa fa narabaina teo Mama Valtina Jeso Mahery izany hoe i ranabavy mihaja ranabavy Erika Raka Mampionina Rolianisa Nael tahiny Jesosy daholo izy nysono zay Tina Rakoto Arzaka tahiny Jesosy Soa Meva tonga soa ihany koa
Jenny Ska tsy ko anao famaky an'io anapavy Jenny tonga soa Marizo Bert Sava tonga soa daholo nareo de Marita hatramin'ny farany isika rehetrarehetra alleloia fahazavaan'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy androantsika de nikipiaraka amintsika eto androany ivavaka fanomboana raha navavitsika amboarantsika any Koweït de hitondra antsika ny famotinana ifity de hitondra antsika anaty toroteny ten'Andriamanitra hitondra ny ten'Andriamanitra raha latojo ary hitondra antsika anaty vavaka ho an'ny firenena raha navavitsika Bert reo ny hipiaraka amintsika eto indray amin'ity androanytika de mahereza mahatanjaha de mangala toerana tsara io koa anabavy ihany efa niditra ianabavy izy akoa mbola tsy voarabako teo fanarapeko teo ilay akoatran'ny ranabavy ihany azy niditra vao zao tahiny Jesosy tao Emelo Avlitina tahiny Jesosy Arabie Saoudite Arabie Saoudite zany misy andranabavy anamboarantsika fa tsy Koweït azafady indrindra eny ary anomboka arytsika amin'izao fotoana zao de maharetatra amin'ny farany ary tahiny tompo ary ranabavy amboarantsika anao ny fitenenana Miarabantsika rehetra ry havana malala anatratrany fotoana ity manona ny fiaintanan'i Jesosy Kristy tompo ho amin'ny pastera mianakavy dia ho amintsika tsirairay avy koa izay tonga manatrika eto amin'ity anio ity hiara hivavaka tsika metraka izao fotoana izay ampelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra ray Jehovah tompony maro ho anao ireny ny voninahitra mandrakizay amen. Fivaliana ho anay Jesosy Kristy tompo tianay io ny misaotra sy mankasitraka anao miteranao mankalazanao mame voninahitra ny anaranao fa tsara loatra ianao misaotra Jesosy malala mitantana sy mifimbana anay nandritry ny tontolo androna iny niaro anay tamin'ny loza sy ny atambo rehetra ary ny famindraponao izay mbola antony izao fahavelomanay izao nahatratraranay ity fotoana ity indray andrenesana ny teninao eto amin'ity anio ity koa raha ny zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy malala nandritra ny tontolo androna iny dia fonana aminao zany Jesosy malala mamindrafo aminay levoniko ny fahotanay ampio izahay anaty fanahinay sy anavao ny toetranay ary amasino izahay raha sitrako mba anananay hery tanjaka ary fahefana masina hitoetra ty anatinay ankehitriny ary ny Jesosy malala dia rakofy amin'ny raha soanao ny fitaovana Jesosy io izay metana anatotosana izao fotoam-bavaka izao ary indrindra koa ny connexion tsirairay avy ary aoko Jesosy malala hoe mba tsisy feo renay eto afa-tsy ny feonao irery ihany koa ampangino izay tabataba rehetra mahatonga tsy fifantohana Jesosy malala koa dia apetraka fiainam-pialan-tananao ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny teninao hitondra ny teninao amin'ity anio ity ianao mihitsy Jesosy no ako ny endriny lelambony ary ametraka ny teny eo am-bavany koa mangataka ny fananomasina izay hialoha lalana anokatra ny fonay ahatonga ny teninao tena ho tafatoetra ty am-ponay fa ny teninao ny Jesosy malala dia hainao ho an'ny mahazo azy ary fahasalamany ny noforehitra koa dia mitenena Jehovah Andriamanitra ray io araka ny fombanao fa voninkaino anao izahay mpanomponao ary matoky sy mino izay Jesosy malala fa tsy izy ho diso anjara sakafo avy aminao izay izay tonga eto fa tena hoe ahazo ny anjarany sahaza azy ny tsirairay avy dia misaotra Jesosy malala mankasitraka anao voninahitra teo anao irery ihany izay efa nahoatra amin'ny taloha indrindra ka mbola anao anio am-pitsaro mandrakizay alleluia amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 9 mars 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Berthe. Le verset que nous allons lire se trouve dans Matthieu chapitre 5 versets 38 à 42. Matthieu chapitre 5 versets 38 à 42. Au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit
œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Alléluia. Ici, Jésus nous apprend la tolérance. C'est vrai qu'il y avait une loi qui disait œil pour œil, dent pour dent, main pour main, brûlure pour brûlure, etc. Mais c'est pas bien si tout le monde se venge quand on lui a fait quelque chose de mal. C'est pour ça que Jésus, il a changé cette loi-là. Mais là, Jésus nous apprend la tolérance. Il veut pas qu'on se venge. En plus, si on appliquait encore cette loi de œil pour œil, dent pour dent aujourd'hui, si à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, les gens se vengent directement, on serait même plus sur cette terre. À cette époque, les gens, si on crève l'œil à quelqu'un, on lui crève l'œil à lui aussi. Si quelqu'un tue quelqu'un, quelqu'un d'autre doit tuer le meurtrier aussi. Et ce quelqu'un d'autre qui vient de tuer le meurtrier, il devient un tueur lui aussi. Jésus, il a vu que, du coup, cette loi, ça sépare les hommes. Donc, il a enlevé ça. Heureusement qu'il est venu, sinon, ça aurait mal fini toute cette histoire. Donc là, Jésus nous enseigne à ne pas faire comme ça. Avant, les gens qui vivaient dans l'Ancien Testament, on avait l'image de quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui se venge à chaque fois qu'on lui fait quelque chose. Mais après que Jésus est venu, maintenant on a l'image d'un chrétien qui est faible. Quand il y a quelqu'un qui te fait du mal, toi tu dois rester silencieux, tu lui dis « c'est pas grave, vas-y fais ce que tu veux avec moi ». Mais c'est ça la tolérance. C'est pas facile de faire ça quand on nous dit « si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre ». C'est dur de faire ça. Et on nous dit aussi « si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui ». Ça veut dire que là aussi, tu te laisses faire. Mais tout ça, on en a besoin quand on sert Dieu. L'humilité aussi, c'est très important. La gentillesse aussi. Donc cultive tout ça en toi. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7 nous dit, au nom de Jésus, « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Amen. » Donc là, Paul il dit clairement, vaut mieux se laisser faire. Il y a des gens, ils sont dans la même famille, mais ils n'arrêtent pas de se disputer. Et ça dure très longtemps leur dispute. Et s'il y a bien quelqu'un qui doit intervenir pour arrêter ces disputes-là, c'est bien nous, les chrétiens. C'est nous que Jésus attend pour arrêter toutes ces choses, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. C'est ça que Dieu veut de nous, qu'on empêche que cette loi persiste. Il veut qu'on arrête tout ça. Mais il y a des gens, ils ne craignent vraiment pas Dieu. Il y a des gens qui disent Alléluia, Amen. Ils prient, mais en fait, ils font le mal. Il y a eu quelqu'un sur cette émission, elle faisait ça. Elle priait en fait, mais derrière, elle va voir quelqu'un qui suit l'émission, lui aussi, et elle lui raconte que sa vie est misérable et du coup, elle lui demande de l'argent pour l'aider, mais après, elle ne lui rend même pas l'argent. L'argent est parti, mais l'argent n'est jamais revenu. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour prier que cette personne est venue sur cette émission, mais pour demander de l'argent, pour arnaquer les gens. Donc vous aussi faites attention quand il y a des gens comme ça, quand il y a quelqu'un qui vous emprunte de l'argent, parce que ça va vous causer des problèmes si vous vous méfiez pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous on doit se laisser faire, on doit faire du bien à ceux qui nous font du mal. On doit être tolérant, même devant l'injustice. Et du coup, les gens, ils savent ça, et ils en profitent. Donc c'est vrai qu'on doit faire attention à toujours être humble, et c'est vrai qu'on doit se laisser faire, mais on doit aussi faire attention aux gens qui peuvent nous arnaquer. Donc toi, en tant que chrétien, adopte ce caractère et de la tolérance, parce que Jésus, il est comme ça. Et il veut nous apprendre à faire pareil, pour que notre vie soit plus tranquille. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 9 mars 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Akasitraka indrindra ny izy rahavavy sika nanomboka an'izay fotoana izay a.
misaotra betsaka ny ranabavy amboarantsika tamin'ny vavaka mamy matsiro ary miadana io anazy ny vavaka mahafinaritra iny mihaino azy mankasitraka anao ary dia Andriamanitra manankirepasaovina ane amaly fitianao ranabavy amboarantsika dia hotahin'Andriamanitra ho asandratr'Andriamanitra ary dia tena hoe hitombositra hitombo fahasoavana foana any ianao amin'izay rehetra ataonao mankasitraka indrindra Jesosy amaly fity. Dia misaotra betsaka ny fitikotsika tamin'ny famitinana dia misaotra ny fitintsika satria zava-dehibe zany asan'Andriamanitra izay ataonao zany dia maherezatra any hatrany dia atao foana rehefa misy ny fotoana fa tsy mahafaty antoka ny manao asan'Andriamanitra dia Jesosy ane hanonitra haleloia izay kely mba vitantsika ireny Jesosy hanonitra an'ireny dia mahereza dia mahatanjaha misaotra nareo maravavy nanomboka ny fotoana tamin'ity androany ity. Raha misy mbola tsy narabaiko takandry Ajasikapatitsy, Wendy, Mami, izay ihany mbola tsy narabaiko teo. Tonga soa daholo tahiny Jesosy dia mahereza mandritatra amin'ny farany. Eny toroteny ary tsika hiaraka amin'ny rahalahatojo famelohan'izay aloha dia andaontsika eno hira anankiray taka ny mahazatra hifampaherezantsika rehetrarehetra. Mahakasikasika an'izao ny tenin'Andriamanitra eto androany ka andaontsika ianao antirity hoe rentsika miovaova ny teny androany tsika tia an'Andriamanitra rapitsika tsy tia fa androany atao vitokana ny teninao atao vitokana ny teninao iza Jesosy tena tianao. Halleloia. Samy manao teny tokana anatin'ny ty tena dia vandaranty itory fitiavana amin'Andriamanitra indray tsika amin'ity androany ity, itory fitiavana amin'ny Jesosy tsika, itory fitiavana amin'ny fanahy masina. Tahiny Jesosy ary ao anatin'ity ity tsika maka baiboly maka toerana tsara dia hiany toritentsika rehefa avy eo. Mino finaritra daholo ary tahiny Tompo.
Halleloia. Dia tahiny tompany antsika rehetrarehetra. Tokana ny tenintsika ataovy tokana enina tsia ataovy tokana ny teninao dia teneny hoe tiako ianao Jesosy tiako ianao Jesosy Halleloia. Amainina mahakasikasika an'izany ny toriteny entin'ny rahalantsika tojo amin'ity androany ity. Tonga dia hitramin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Milohan'izay nefa dia filazan-draharaha kely ngamba. Araka ny efa nitenena tamintsika dia ity weekend ity dia ao anatin'ny fifindra-monina izay menakavy kely. Anatin'ny fifindra-monina izay menakavy kely hifindra trano zany zahay dia hiezaka tsika mba tsy ho hisy fatapahana. Fa possible mety hisy fatapahana kely ihany angamba, mety latsinainy angambany ny fandarantsika. Izany hoe hiezaka tena hiezaka amin'ny fomba rehetra mba tsy hahatapaka azy. Nefa moa dia hitanareo fa zany fifindran-trano zany tsy mora. Mila findra na ny connexion tsy maintsy tapaka aloha. Dia izay vao averin'ny opérateur ny maro zavatra tsy maintsy atao dia milaza amintsika sady zany fa mety possible mety tsy hisy ny fandarantsika amin'ny latsinainy ny talata mbola tsy fantatritsika fa teny zava-dehibe aloha ny zabatantsika dia mbola anao sabata ara-dalàna tsara mihitsy tsika. Misaotra anareo amin'izany ty fitoriana fitiavana be an' Jesosy mipopoka be ao ambadimbadika ao zany tokana ny tenintsika. Halleloia. Tiavo Andriamanitra. Halleloia. Dia izay ny filazana kely. Sao dia gaga zany nareo fa mety tsy hisy fandarantsika latsinainy na ny talata na ny larobia tsy fantatra. Fa nefa kosa hiezaka izahay mba tsy hatapaka. Tadidinareo mantsy tsika rehefa manao misy fotoana zay hatramin'ny isin'ity fandarany ity dia indray mandeha indroa intelo fa nefany androany zany fa nefany amin'ity zany ngamba zay no mifindra trano hatramin'ny nanomboantsika ny fandarantsika ity dia nisy fotoantsika tapaka efa ho herinandro 10 andro ngambany tamintsika nifindra tamin'izay vao mifindra tato. Dia tamin'izany vao nanao vavaka fiambena tsika dia mbola teny atokotany andro mafana be tamin'izay. Dia teo atokotany nanao live izy nefa teto tamin'iny nanao live teo atokotany tamin'iny dia nimaizina le andro tampoka be dia maizina le andro dia nitaperinay ingana le izy nefa zany mba naka place tsara ery hoe eny an-jaridaina nanao live fa dia
hiezaka tena mba hoe fanamby apetraka mivady mihitsy amin'ity hoe mba tsy ataontsika ela ny fatapahan'ny fandarana satria mampalahelo koa sika mila tenin'Andriamanitra zay koa malahelo anareo zay koa rehefa tsy mahita anareo elaela dia malahelo moa nareo koa mila tsy atao ambany zavatra tsy azo atao mangingina elaela nareo satria mafy ny ady zao mila mifampahery isan'andro sika fa hitanareo zao fa dia tena miazakazaka ny zavatra nytenenina anareo teto hoe ho mafy ny fiainana dia ngamba hitanareo ihany sotra Marie-Jo raha tety akaiky tety hono izy ataony Tanamaro. Alleluia, mankasitraka ny fonareo efa miara manao Tanamaro aminay dia fantatra efa mitondra mavaka anay nareo. Alleluia, dia misaotra nareo indrindra. Hitanareo tsara ngamba tamin'ny Fakomaly iny izy nareo nahitan'le gazy navoaka be 225 000 mètres cubes gazy navoaka teny amin'ny lanitra teny. Dia efa niteny anareo zay fa misy tena mpamboly tena manana toeran-tany fambolena ngeza be mihitsy 250 ny gasoil androany na aty aminay 240 so dia aka kely aty nareo dia angalanay tombony kely dia alefa any Italia anatin'ny fotoana fohy io renareo efa nampitandremina foana ao anatin'ny fotoana fohy io dia iny gazy iny zao dia efa fatao isan'ny kinianina anaty entretien tsy marina zany satria mahatonga zany tsy marina dia zao resaka kely tsika androany mahatonga n'iny tsy marina hoe navoaka iny gazy iny dia efa zavatra efa fatao reny ny vazaha tsy mba manarinary zavatra zany raha mandinika nareo. Tavoahangy plastika ary tsy avelany ariana fa hoe atao recyclena tavoahangy plastika dia gazy be iny ve dia ho ariana fotsiny amin'ireny hoe 225 000 mètres cubes tsy haiko hoe tokantrano firy ny velona zany antsika mpampiasa gazy fa le izy dia tokony azo atao tsy mihitsy mirécupérer an'ireny fa tsy ariana eny amin'ny lanitra ohatr'ireny fa le izy dia tsotra ry havana aorinao zao efa hoe nohon'ny guerre mbola voaraikitra fotsiny ny adiny Russie sy Ukraine dia hoe niakatra be ny gazy nefa zareo any Russie ary miteny izy mbola tsy hanapaka ny famatsiana gazy fa le zavatra mihitsy ny tiana ho afainganina efa afarinareo foana fa tanjon'ireo mpitondra maneran-tany izay hanangana ny fitondrana tokana le fanjakana tokana dia ny atonga zavatra tena loza tena tsy mbola nisy ohatr'izay eto amin'ity tany ity amboly tahotra amboly fiainana mafy ka tonga ny olona tena tsisy ninona ho antenaina ka hiantsampy any amin'izy ireo asiana ny olana dia efa niantrareo ihany ny vahaolana dia mazava ho azy fa dia ary ny zavatra mahagaga teny anainareo dia zao manahoana moa eto an-dafy rehefa misy zavatra miakatra ohatr'ireny hoe misy zavatra miakatra dia tsika tsara tany tany Angleterre ngamba ilay niakatra kely ny vidina mofo tamin'ny taona firy reny ny grevy ny olona dia niala tsiny ny fanjakana mofo niakatra fa zao niakatra ohatr'inona ny gasoil sy ny essence zao fa maninona ohatrany tsisy migrevy tsisy miteny ny olona dia mba lasa lavitra any saina hoe aiza ny olona taloha zany to mora mikorotana kely to vao misy zatra kely dia fa zao maninona ohatry ny lasa endry be ny olona zany reo hoe tsy mandinika zany lasa endro menomenona anaty Facebook iny fa tsy mahavita ninina tsony ny tena marina dia io zavatra io efa zavatra efa atao aloha misy zavatra natao aloha fao be mba hahatonga ny olona nanana fisainana hitovitovy tsy koropaka amin'izany lasa ohatry ny mora entina kely lasa tsy mora mikorotana lasa endry alefa aloha le zavatra fao be dia alefa amin'izay ny fiakaran'ny vidim-piainana dia eo tsisy grevy zany eo dia zay atao hoe dia eken'ny olona amin'izay sisa ary zany mahatonga antsika mahatonga ny
mampatonga antsika mifampaherety foana mahereza. Io tena teneniko anareo mihitsiny fa isy olona maro ny olona moy fo tena hoe tena kivy amin'ity fiainana ity tsy ho elo fa tsy ho aminao zany, ianao tsy ao anatin'izany satria ianao dia efa nitoriana taminao teto foana fa tsy ny olona ny mamelona anao ary tsy avy any amin'ny olona ny anjara tokony anao fa tsika manana ny lanitra. Halleloia, manana ny famatsiana avy any an-danitra sika tsisy atahorantsika an'izany fa mahereza. Mahatonga ana miteny zany zay mahatonga ana miteny hoe ezaka tsika tena fa miazakazaka ny fandehan'ny ny miazakazaka ny toetra rà dia zany mahatonga antsika hiazakazaka koa tsika ny ara-panahy ary dia tena hoe mahereza dia aza rehefa aza mba kivikivy fa na misy ny fandarina na tsy misy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny vavaka ataovy mahery fa vavaka sisa ny ananantsika. Tsika zany tsy manana fa tsy vavaka nefa koa dia tsika manana ny zavatra ngeza indrindra. Ny olona tsy manana ninina hiatrehana an'izany, tsy manana ninina hiatrehana an'izany fa isika manana fanahy mahery, manana fanahy masina, manana an'Andriamanitra. Hoe teny Andriamanitra efa takatakatra ireo daholo ihany nge ny zavatra mitranga fa io dia tsy mijanona intsony io, tsy mijanona intsony io. Any no mahatonga tsika amin'ity tsy maintsy manantanteraka pasika tsy mbola nisy ohatr'izany ary pasika irahantsika pasika andraisantsika fandresena, andraisantsika hery ahafahantsika miatrika ny zavatra ho avy rehetrarehetra. Samy tahian'Andriamanitra, samy mahery fa dia mino fa voarainareo ny zavatra tiako hatongavana, ny zavatra teneniko teo tokony ho saintsaintsika. Misy zavatra efa mitranga eto any amin'ny fa ny olona ny tsy mandinika sy ny olona ny tsy te heritreritra lay izy fa misy zavatra efa mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ity ary miasa ny devoly. Zany mahatonga antsika miasa, aza kivy, aza mivary indrindra. Na misy na tsisy ny fandarana efa fantatrao zao ny tokony atao dia amin'ny fotoana oraotrao manana bavava foana. Ezaka angamba tsika hoe angambany hoe tsika eo asiana zoom kely angamba raha ohatra tsy dia reraka izay na dia tsisy aza ny fandarana fa atsika mifampahery kely fa dia ezahana mba tsy ho tapaka ny fandarana. Nefa koa dia izany fifindran-trano zany nge dia fifindran-monina izany nge dia mbola fanomanantsika ny zavatra ho avy koa ny anton'izany. Tamin'ny heritao tsika ilay niresaka hoe ny tsoaka rehefa fa io mbola ho avy ny fotoana hiefenantsika amina toerana iray antsika sisa ny hiary hivavaka. Connexion zany aza mitoky amin'izany intsony rehefa ho tapaka io. Za dia teneniko foana fa ho avy ny fotoana tapaka tonga dia tsy hifankahitana intsony io. Dia mety any anatina trano indray koa izy moa ny trano alehantsika, tsy izy moa no hivatanantsika tsy atao amin'ny anaovantsika pasika. Halleloia, fa tsika courage, mahereza ny anjarana eto za variana, tena variana ary avako malala mbola mahita be dia be mpanompon'Andriamanitra, be dia be tsy voaisa tsy voatanisa fa miandry ihany hoe mba hanaitra ny mpino amin'izany zavatra rehetra. Nareo hoe tsy nahita teto tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay tsy tena madilo ve ny sofinareo aminay mivady eto manentana antsika amin'ny zavatra ohatroatra izany teneniko izany foana. Nefa izany rehetrarehetra izany dia fitiavana antsika izany ary tena fanomanana ny saintsika mba hiatrika fa mahavariana mahita tena pastera mpitondra fivavahana zao tsy mieritreritra momba an'izany. Zay nge ravina tsy hoe mijery film dia rehefa voky eny ny saina dia mieritreritra zavatra ohatr'izany fa zaza zavatra nge zavatra izy azonareo. Mahavariana mahita mpanompon'Andriamanitra anatina fiangonana zao mbola variana manao sinema
variana mifampiseho hery nefa zao fotoana tokony tena hoe ifampaherezantsika ifanomanana ny amin'ny zavatra ho avy mba tsy hatonga antsika tampoka satria ny zavatra rehetra mitrango amin'ny baiboly dia tampoka avokoa ny fiavian'i Jesosy dia tampoka ny fitongavany Mosary dia tampoka ny fipotran'ny fahavalo dia tampoka tsisy afa-tsy tampoka ao tsika mihomana amin'izany tampoka izany mba tsy ho voatampoka tahiny Jesosy dia mahereza hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika manjary lasa ny fotoanantsika dia tonga dia hiditra raha latojo hitontsika hitondrantsika ten'Andriamanitra dia mianofinaritra ary isika rehetrarehetra dia rehefa isika mihaona ay tompo raha latojo anao ny fitenenana. Halleluja. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tonga soma tsara amin'izao vavaka fiambinana zao dia raisina mpitiavana be daholo antsika rehetrarehetra dia ny fedana tompony anapaka ao anatintsika rehetrarehetra. Halleluja. Raha antsika ravana milala dia iresaka zavatra anankiray zay zavatra tena ilaintsika kristianina indrindra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Io zavatra io dia mavita manarona fahotana mafy. Io zavatra io rehefa ao anatinao dia lasa manovanao, lasa ohatry ny moranarina ianao, lasa mahafinaritra amin'ny olona mifandray aminao, lasa mamiditra eo amin'ny fiarahamonina ianao. Halleluja. Dia na dia rehefa mirehatra izy dia na dia ony maro aza tsy mahafaty azy, ary rehefa mirehatra zay izy mandoro miafo. Dia tsy inona zany ravana malala fa ny fitiavana. Halleluja. Resaka momba an'izany antsika androany fitiavantsika an'Andriamanitra ampitombo indray antsika androany fitiavantsika an'Andriamanitra ravana malala. Halleluja. Dia ndao antsika jery ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona filazantsara ny Jaona 1:20 dia 17 no vakitsika tapany Jaona 1:20 dia 17 tapany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Amen. Iza moa mpianatra tiany Jesosy io dia Jaona ravana malala io. Halleluja. Ary ny filazantsara ny filazana ny Jaona koa ary dia zao apôstôlin'ny fitiavana. Halleluja. Dia ohatrany hoe manavakavaka ve Jesosy fa maninona ny hoe Jaona ny atao hoe tiany, fa maninona ny misoratana hoe Jaona rery ny atao hoe tiany Jesosy, fa maninona kosa mba tsy Petery fa maninona ny tsy mba Jakoba hoe Jakoba ny tiany Jesosy, fa maninona ny tsy mba Tomasy be dia be 12 ny mpianatra Jesosy, fa na tsy Jodasy Iskarioty. Zao ravana malala misy antony ao matoa misoratana mihitsy hoe Jaona ny mpianatra tiany Jesosy. Halleluja. Tiany Jesosy no mpianatra rehetra Jaona navahany mihitsy. Ary teto ary dia Jaona nahitany Jesosy voaloha reoziny Jesosy satria fantany efa mifankazatra. Halleluja. Jaona io ravana tena tia miresaka amin'ny Jesosy io, tia makamaminy eo amin'ny fanatrehany Jesosy io. Ary Jaona io ary eo misy fotoana misakafo dia eo amin'ny tratrany Jesosy izy dia miondakondana dia miangotongoty dia miresadresaka dia Jesosy ohatr'izao dia zany Jaonako eo izy na dia mibotsibotsika kely ary Jaona dia efa henon'i Jesosy eo atratra atao misakafo ihany eo atratra zany Jaona tiany eo amin'ny fanatrehany Jesosy, eo akaikiny Jesosy tiany eo tiany izay mikasikasika an' Jesosy. Halleluja. Manakaikaiky an' Jesosy. Dia ohatrany Maria koa zao na dia mitsisy dia teo amin'ny tongony Jesosy dia nandohalika dia teo dia mihaino an' Jesosy dia fipininy teo Jesosy. Halleluja. Dia normal raha hozy Jesosy Jaona mpianatra tiany indrindra ravana malala. Andao alaina zany toepony Jaona zany. Ozy ny tenin'Andriamanitra tiako izay tia ka izay tian'Andriamanitra mihoatra dia tiany Jesosy mihoatra ravana malala. Dia nafinaritra ny ravana malala Jaona io. Izy rerany tsy maty martiora. Ny mpianatra maty martiora Petera sy ny sisa. Tsy ratsy akory maty martiora, maty ny amin'ny filazantsara tena tsy ataon'Andriamanitra mbanjavatra zany fa mahazo saky boninahitra ngeza be zany tsara be zany. Fa zao ohatrany hoe miavaka zany Jaona fa naninona Jaona tsy maty martiora fa ela ny ainana be Jaona.
Jaona ary mbola nanoratra apokalipsy Jaona ary mbola nahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra mbola ay lalana volamena lay nandanitra ay ohatran'izao any amin'ny apokalipsy any afaka vakinao zany fa mahafinaritra mahita an' Jesosy teo amin'ny voninahiny Jaona zany mahita zany masony Jesosy tahaka ny lehilahy miavaka rehefa na Jaona satria tiany Jesosy mihitsy dia nanaovan'i Jesosy zavatra mihoatra nanomanan'i Jesosy zavatra tsy nieritreretiny haleloia fa Jaona io misy fotoana koa efa saika maty martyra ihany Jaona tamin'izay tezitra ny emperora romanina tamin'izay dia saika atao martyra Jaona ka tsy tiany romanina zany hoe ny empereur zany hoe momban'i Jesosy sy mitory an' Jesosy ny romanina manana ny andriamanina sady ny empereur reny ary ny teo andriamanitra dia reny teo isy anompo reny ohatrany ny empereur taloha teo tompona izy dia mazava ho azy fa tena nenjehany aby sy mpanaraka amin'i Jesosy dia Jaona koa tratrany tamin'izay dia ho atao martyra hitanao misy chaudron ngeza be ohatrany hoe vilany ngeza be dia nasiana menaka be dia be tao menaka mifenoana menaka mihitsy dia rehefa alefa amin'izay ny afo dia nafanaina nampangotrahana dia nangotraka be mihitsy le menaka dia nalefa tao amin'izay Jaona latsaka tao menaka mamay mangotraka ho zany fa latsaka tao Jaona fa tsy mahay ravana malala haleloia fa gagany tsy mahay Jaona gaga ny olona tsy mba nikikika nefa tsika ary ianao angamba efa tsika mpandro sakafo efa mpanendinendy sakafo ohatra manendinendy saosisy ianao dia mipitika kely le menaka iny dia iny amin'ny tananao ay may mamay iny nefa iny menaka mamay fa ny Jaona tompoko menaka mangotraka fa tsy nampaninina anazy haleloia mahafinaritra rehefa ka manino olona tiany Jesosy arovan'i Jesosy haleloia zany ry havana ny tombontsoa rehefa tiany Jesosy mihoatra ianao haleloia dia araka ny mpandinika baiboly koa ary dia tsy fantatra aloha raha tena marina fa za mino an'ity zavatra ty hoe tena marina rehefa nivoaka tao amin'izay Jaona ka tsy tatsony azy anaovana tsy maty le menaka mba nieritreretiny hoe ho fatiny iny Jaona mba hoe hiraraka ny hoditra ny sy rehetrarehetra fa tsy nampaninina anazy ravana malala za te hiteny aminao fa ny hevitra rehetra zay hoe amin'ny te amin'ny fahavalonao hoe sety amin'ny fahavalo hoe ty mahapotika an'ity tsy mahapotika anao iny amin'ny anaran'i Jesosy haleloia inona nefa heverin'ny fahavalonao na ohatra hoe manodidina anao ty anisy ratsy ianao dia hoe ty tena ataoko ohatran'izao ty fohatro fa teneniko anao fa tsy mampaninina anao iny amenna raha misy olona hitory anao teneny fotsiny fa tsy mampaninina anao fa rehefa niakatra amin'izay Jaona dia ozy mimpandinika hoe lasa ny tanora gaga aby zany olona lasa ny tanora Jaona haleloia nefa tena mahagaga Andriamanitra ka rehefa aoriana amin'ny fijoroana zany kosa ny ravana malala mendrika kosa raha mba asiana fahagagany haleloia ary ohatra zao raha isika ohatra fotsiny ny tany amin'ny rehefa nijoro sadraka sy misaka sy Abednego rehefa tsy nentina andohalika teo anatrehan'le sarivongana volamena be efa fantatsika zany dia rehefa nalefa tao anatin'le afo mirehatra be fa rehefa nivoaka tao izy tsy nentina andohalika nefa ozy Nebukadnesara mandohalika fa izy zanga tsy mandohalika amin'izany anay haleloia mijoro amin'ny fanarahana an' Jesosy ny famarinan'Andriamanitra dia nanino tsy mahay tsy nikaikina akory ny volony tsisy ninina tsisy fofona hafa akory ary dia rehefa nivoaka tao amin'izay izy dia jerenao anie Daniela 7:7 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe Nebukadnesara niteny ka nanao hoe isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay nanirika ny anjely namonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompona hivavaka amin'izay andriamanitra hafa afa-tsy ny andriamaniny ihany ka dia manao lalàna aho fa ny foko-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa firenena rehetra izay manao teny tsy mety ny amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny tranony fa tsy misy andriamanitra hafa mahavonjy tahaka izao. 7 tena tiako hoeninao androany. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratra ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny feny. Halleluja. Zany rehefa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa tian'Andriamanitra dia anaovan'Andriamanitra zavatra mihoatra tian'Andriamanitra mihoatra reo hoe nisy Joda ihany eny teo hoe nisy taranak'Israely ihany eny teo hoe fa nandohalika fa reo 3 lahy reo tian'Andriamanitra mihoatra reo. Halleluja. Mendrika ho an'ireo no mena zavatra mihoatra ry havana. Dia nanino? Nasandratra ambony.
teo amin'ny firito dia fatany olona zany Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Alleluia. Nasadratra ambony. Dia za androany ty tenana hoe ndao tiavina mihoatra Andriamanitra fa misy zavatra tsy takatra ny saina mihitsy ataon'Andriamanitra rehefa manino, rehefa mijoro, rehefa mitia anazy mihoatra. Alleluia. Tsy tianao ve ravana milala zany hoe mba ianao no reharehan'Andriamanitra koa hoe raha nabavy ihany tiako iny mihoatra no manodidina anazy ohatra. Reharehan'Andriamanitra sy ny anjely ianao ihany iny rana ihany iny sy tiako iny no manodidina anazy, tiako iny no ny ankonany, tiako iny no nohatra zao izy n'Andriamanitra mba hampitatan'Andriamanitra ianao. Alleluia. Mahafinaritra zany le havana malala. Mahafinaritra zany. Izao andatsika andreo mba ezaka. Alleluia. Ezaka tsika no tian'Andriamanitra mihoatra. Dia ohatra fotsiny tereziko ty fa tsy fantatro ny fahamarinany. Ohatra zany misy mba itenen'Andriamanitra hoe tojo tena tiako iny no manodidina anazy. Ohatra hoe aty Anofra misy anazy ao Anofra Allemagne. Tiako iny any Anofra ho izy n'Andriamanitra manodidina anazy. Iny no tiako izy tian'Andriamanitra. Tiako sa za kosa raha minala tiako Andriamanitra, tiako mihoatra Andriamanitra. Alleluia. Dia zany koa mba tiako anananao androany zany fifandraisana po amin'Andriamanitra zany. Andao ampitomboana ny fotoana itoritsika fitiavana an'Andriamanitra, ampitomboana ny fotoana ialofatsika eo amin'ny fanatrehany, iangotongotintsika kely ohatry ny Jaona teo anatrehan'i Jesosy. Alleluia. Io Jaona andao mba ampitomboana zany miresaka amin'Andriamanitra, manao asan'Andriamanitra. Alleluia. Ry havana ianao zao raha mijoro tsara tena hatramin'ny farany, tena mitian'Andriamanitra mihoatra, tena manaja ny teniny dia ho avy amin'izay ny fampakarany dia ho any an-danitra tsika. Amen. Ataovy amen zany ho any an-danitra tsika. Alleluia. Andao hijoro hatramin'ny farany dia ho any an-danitra tsika. Amen. Dia zao ho hitantsika maso zany rehefa tonga any an-danitra any dia ohatra amin'izay fotoana fisakafoanana dia ho hitantsika Jaona zany eo anilan'i Jesosy dia eo izy. Alleluia. Mihinana tsy haiko inona ny sakafo any, ondry saosy ohatra, mihinana ondry saosy Jaona dia sotro ranom-boaloboka. Dia eo anilan'i Jesosy, eo atratra an' Jesosy dia miresadresaka ndry Jesosy fa tiako saloha mahafinaritra noho ny any an-tany ndry jereny volamena aby Jesosy ndry mahafinaritra eto anilanao ohatra zao ka zay atao aty an-tany any atao any an-danitra fa koa tsaronao zay ny tokony nanaovantsika zavatra tsara aty an-tany fa zay ihany ny ataonao any an-danitra. Zay vahana aty an-tany ozy ny tena androany dia vahana koa any an-danitra dia zay ataonao aty dia ataonao an-danitra ka azo eritreretina. Alleluia. Dia ity zao matoritory eo atratran'i Jesosy sady misakafo fa za koa mihina fa any an-danitra any koa amin'izany fotoana zany sady misakafo zao na mbola eo atratran'i Jesosy. Alleluia. Nahitany mamiko dia tohizany zany. Alleluia. Mahafinaritra ry havana malala zany. Loana hijery ten'Andriamanitra tovy amin'izay koa tsika any amin'ny Genesis any. Genesis toko fa 7:30 Genesis toko fa 7:30 amin'aran'i Jesosy. Ary tiany Israely mihoatra no zanany rehetra Joseph satria zanaky ny fanterana izy ka nanaovany akanjo lava. Alleluia. Dia misy petit tain kely eo dia ry ambany hoe akanjo soratsoratra. Zany hoe nanaovany ny Jakob akanjo mahafinaritra misoratsoratra. Oe sarobidy lafidy zany tena manjelanjelatra tsy haiko hoe manahoana tsara fa antongeza be ny alona ny rahalany anazy hoe nitezitra tamin'ny rainy izy hoe fa ahoana kosa dia Josefa nanaovanao akanjo tsara be fa ry havana malala za te hiteny anao fa misy antony tao. Ekena fa zanaky ny fanterana Josefa, ekena fa zanaka tamin'ny Rahely Josefa hoe Rahely tena tiany fa zao nisy fifandraisana po nananan'i Josefa sy Jakoba izay tsy nananan'i Jakoba tamin'ny zanany hafa, tamin'ny Joda ohatra na tamin'ny Asera na zany ny zanaky Josefa Jakoba aby azafady fa nisy fifandraisana po, nisy fifankatiavana tao. Alleluia. Dia nanino nampatonga anazy nioatra, nanao zavatra nioatra Jakoba nanao akanjo nioatra ho anazy rehetra, tsy ny zanany rehetrarehetra nanaovany akanjo misoratsoratra fa iza ihany Josefa. Alleluia. Zaho te hiteranao fa rehefa tianao mihoatra Andriamanitra zany dia anao mihitsy, anao rery mihitsy ho afa tsy atao tsy omen'Andriamanitra ny olona rehetra fa ho anao rery. Alleluia. Nanaovany zavatra tsara. Alleluia. Dia za eto am-pamaranana dia tenanao hoe tsy haiko hoe nanao ana fifandraisanao apo tamin'Andriamanitra tao alohan'izao toriteny zao fa zao androany andao amboarina le fifandraisantsika po amin'Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra miavaka anaovany zavatra miavaka
ianao ny ravana ny tsy te hoe mba hifankaty amin'Andriamanitra tsy te hoe mifanatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra teo amin'ny fanatrehanao ary Andriamanitra tianao zavatra tsara ho anao fa ianao tsy manaiky ianao tsy mba mety manokatra ny fonao mihitsy fa androany raha mihaino an'ity toriteny tenao dia zao sokafy amin'izay ny fonao ampidiro Jesosy anapaka ao anatinao ampidiro fa mahafinaritra zany fitiavan'Andriamanitra zany rehefa tena tsapanao anatinao zany fitiavan'Andriamanitra zany raha tena misofla kely mihitsy ianao dia tena mahatsiaro hoe sambatra ry havana tena mahatsiaro tena ianao hoe ianao ny olona misy mity be indrindra eto an-tany alleloia ianao misy ohatra mahatsiaro tena ay andramo dia izao fa tsara Jehovah andramo zany fitiavan'Andriamanitra zany kolokoloy ampitomboy isan'andro dia tsy ataovy taminy hoe ny fitiavan'Andriamanitra anao efa taminy 2 volana dia mbola zay ve ny fitiavan'Andriamanitra anao amin'izao fitiavan'Andriamanitra anao efa taminy 2 taona dia mbola zay no fitiavan'Andriamanitra anao tsia ampitomboy amin'izay fitiavan'Andriamanitra anao taminy 2 taona zany tokony efa ambony be amin'izao tokony efa mba mitombo dia zany ny tamintsika androany ampitombo fitiavantsika an'Andriamanitra dia ampatonga an'Andriamanitra anao zavatra mihoatra eo amin'ny fiainanao alleloia dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany tena le tany kely mihitsy nitondra zany toriteny satria tena tiako iraikitra ny amponao ry havana malala alleloia dia faly be mihitsy nitondra zany toriteny zany dia voninahitra ometsika an'Andriamanitra rery ihany alleloia amen. Alleluia. Tainy tompo filalatojo alleluia. Mankasitraka indrindra mahafinaritra ny toriteny ary ilayntsika koa zany toriteny zany amin'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra fa sady tena tampo kely mihitsy ianao satria marina mihitsy zany fa resaka fitiavana an'Andriamanitra mantsy dia tena zava-dehibe io alleluia. Dia mankasitraka anao dia mitombo fahasoavana mitombositra dia Andriamanitra manakale pasoavana maly fitianao raha latozo tamin'izay rehetra vitanao dia ampitombo anao ny Andriamanitra dia ametraka anao foana ho isan'ny solo vavany Andriamanitra alleluia. Mitombositra dia mitombo fahasoavana dia miotaza sy mijinja alleluia ny vokatry ny asan'Andriamanitra zay nataonao ny kerezanao aina alleluia. Jaona 1:20 eto moa dia resaka fitiavana no fototry ny toriteny dia marina tokoa fa tao amin'ireo mpianatra 12 dia voalaza fa nisy mpianatra anankiray tiany Jesosy ka le hoe tiany Jesosy moa zany tokoa mino aho fa ny ray aman-dreny koa mety manana kely an'izany na dia samy tiana daholo ary zanaka misy anankiray tena hoe tena akaiky ny fo kokoa ary dia misaotra an'ireo koa mankasitraka an-dry zareo fa mampahery azy foana ny fankasitrahana zay ataonareo fampaherezana zay ataonareo. Dia Jaona no tiany Jesosy manina ary Jaona tokoa no tiany Jesosy nefa mpianatra rehetra ny fidiny daholo zany hoe misy fidiny Jesosy zany fa tsy dia tiany akory ve dia rehefa misy fidiny dia tena tiany ny tena marina ny fitiavan'i Jesosy ny tiako zao tiako daholo nareo fity tiako be daholo fa misy ray aman-dreny indraindray maka ny fony kely kokoa ny zaza sasany efa tiany dada daholo fity finoana fiarahadia sy finiaina dia neny ihany koa alleluia. Dia io hoe Jesosy Jaona lasa tiany Jesosy io tsy voatany amin'ny voalohany fa teny an-dalana teny mpandeha teny dia neny tombo ny fitiavana satria zao i Jaona dia nahay ny kolokolo
kolokolo ny fitiavany any Jesosy. Halleloia. Ary Andriamanitra dia miteny foana hoe tiako izay tia ahy. Dia raha miteny Andriamanitra hoe tiako izay tia ahy, raha tianao tia be anao zany Andriamanitra dia tia avo be. Tiako kely izay tia ahy kely, tiako be izay tia be anahy. Halleloia. Zay ataonao ihany no averin'Andriamanitra aminao. Zay le izy. Ny teny am-pandehanana teny, hainy Jaona naka ny fon'i Jesosy. Jaona tena hafahafa tokoa rehefa mpisakafoanana niankina tamin'i Jesosy. Tsy nihafahafa izy. Fa na niankina teo daholo ary ny mpianatra rehetrarehetra, dia tsisy nilavon'i Jesosy na dia iray aza. Fa ny sasany tsy niankina. Fa hoe efa ampy anà rehefa mahita an'i Jesosy eto. Fa ny Jaona tsy ampy ny fahitana an'i Jesosy eo alavitra eo. Fa tsy maintsy teo akaikin'i Jesosy izy no mipetraka anatin'ny sakafo azy. Rehefa amin'ny fotoana fisakafoanana antsika dia matetika amina fotoana fifaliana. Rehefa amin'ny Baiboly ny tenenina hoe andao hihinana sy hisotro dia fifaliana zay. Ary rehefa anaty fahoriana ary ny jiosy sady tsy mihinan-kena ny jiosy no tsy mihinana zavatra matsiro no misy mifady hanina mihitsy, mihosotra lavenona sy ny sisa. Fa rehefa hihinana sy hisotro dia anaty fifaliana zany. Ny ankabetsahan'ireo mpianatra ireo rehefa misy zava-mahory dia midradradratra miantso an'i Jesosy. Mpampianatra, mpampianatra! Dia tsy mampaninona anao ve mahafaty dia niantso midradradratra ry Petera. Raha jerena avy lavitra dia tena amin'iny fotoana iny ny mpianatra ny tena mila an'i Jesosy. Ny tena tian'i Jesosy dia miantso midradradratra ny anarany. Fa i Jaona tsy ohatr'izay. Jaona nao anatin'ny fifaliana azy eo am-pihinanana dia tsy mety aminy misaraka amin'i Jesosy. Eo an-tratrany mihitsy mety aminy. Dia za zany teteny amintsika hoe Halleloia. Eo amin'iny fotoana mahafaly anao iny mihitsy nefa anao mbola mila an'Andriamanitra. Eo amin'iny fotoana mampisokatra ny fiainanao, mivaly ny vavaka, sitrana tamin'ny aretina sy ny sisa, hoe eo anao mbola mahavita maneho fitiavana an'Andriamanitra, tena tia an'Andriamanitra ianao zay. Hoe eo ianao mbola mitady an'Andriamanitra, tena tia an'Andriamanitra ianao zay. Fa raha ianao amin'ilay andro mahory iny ihany no mila azy, rehefa mety ny atao dia adinodino, dia mieritrereto fa mbola tsy ao tsara ianao zay. Fa i Jaona na dia mpisakafoanana azy, Jesosy dia Jesosy ny foana. Ny fiankinany dia fiankinany foana. Ary zany zavatra rehetra zany no nangoniny Jesosy ny raiketin'i Jesosy am-po, ary nahatonga azy nitombo kokoa ny fitiavany any Jaona teo anatrehan'ny mpianatra rehetrarehetra. Ianao io koa afaka ho tahaka ny Jaona ianao. Raha kolokoloinao ilay voninkazo fifankatiavana, fitiavanao amin'i Jesosy. Kolokolo isan'andro io zavatra kolokoloina isan'andro. Ahoana izany olona tiana? Ahoana rehefa tia olona ray? Raha tia ny vadinao ianao dia mino fa tsy velesinao fekipo izy, rehefa tsy kapohanao fekipo izy koa rehefa tonga ao an-trano ianao na dakanao na omenao totondry. Fa na halavirinao, fa vao tonga ianao dia omenao bahakely dia fipihinao dia resadresahanao. Ohavinao zao na mihena an'i Jesosy farany tao anaty vavaka. Mety zao ny atao. Tahiny tompo zao ianao. Mbola miankina amin'i Jesosy fe ianao. Aza mitady zavatra lavitra. Ahoana ianao rehefa tiany olona anankiray izany? Tsy satronao foana io hiresaka. Tsy satronao foana hiresaka. Satronao foana hifankahita. Andao mba hifankahita kely. Tsy afaka ahako. Eo mba mifankahita kely fotsiny moa. Dia ataonao izay ahafahana
na de miasa ianao de misy fotoana itsoriany ianao hijerena kely azy. De tsy adinonao mihitsy ao an-tsainao foana. De mihina fa raha tianao le olona de tsy hanaovanao teny marary, tsy hanaovanao anaovanao zava-mahafinaritra. Alleloia. Kolokoloana ny fitiavana, kolokoloana. Tsy hoe tiako be mihitsy ny androany de avelo eo avelo eo avelo eo avelo eo fa hoe efa ampy am'fosy hoe tia be an'iny ianao androany. Fa kolokoloana isan'andro isan'andro. Ianao zao raha mivadinao firy taona zao nareo mivady, ohaviana zao anao no teny any vadinao io tiako ianao farany. Rehefa le lehibe mantsy ny taona miteny je t'aime zany ohatrany hoe nareo kosa ny zazakely. Raha ohatry ny zazakely raha zay ny hifankatiavana. Na zao mivadiko ny meme iny isan'andro hoe mahazo je t'aime, anontanio izy io raha mandaina. Tsy adinoko tena isan'andro hoe tena neny ao je t'aime, tiako be neny Alleluia. Kolokoloana. Fa i John koa tsy nanadino an'izany. Naneho tamin'i Jesosy ny fitiavany any. I John de olona farak'izay saro-piaro tamin'i Jesosy. Ianao koa zavatra tianao, rehefa olona tianao de tokony hasaro-piaronao. Tsy mitombina zany le olona le hoe saro-piaro reny, le diso saro-piaro ratsy fa ry zavatra sarobidy aminao mahasaro-piaro anao daholo. Zavatra sarobidy aminao mahasaro-piaro anao daholo. Maika fa vadinao. Raha vadinareo tsy mba saro-piaro aminareo mihitsy fa na de lehilahy firy ary mijery anareo. Tsisy raha iny an'izany de mieritrereta. Mieritrereta. Io zany mampino mahazo intelo isan'andro izy. Ny ahy tena tsy adinoko zany ka tena marina zany, ny ahy tena ny fitiavako ampio asehoko. Alleluia. Fa zao aza dino ny mikolokolo an'io. Io mamy io amin'ny voalohany fa io me mahatsatso raha vao tsy kolokoloana. Fa i John de nahay izay le teniko teo fa nikadiniko kely mantsy resaka fahasarotam-piaro. Ianao mila maneho eo anatrehan'ny vadinao koa saro-piaro aminy ianao. Misy fotoana ary nge ny vady somary mifampitesite kely e. Tesiteny kely ny vadiny de vita ihany hoe misy fahasaroam-piaro kely fitiavana iny fa tsy hoe fara-tsy-tsaina. Za taloha tena saro-piaro be amin'ny vadiko mihitsy mampion'io. Saro-piaro. Raha vao olona kelikely tadoresiko de raha vao resiko de zany amin'ny mampiona indray no raha vao le olona zany kelikely ka mijery azy de tena hoe ahoana iny anjerijerenao. Fa raha vao olona lehibehibe indray ngezangeza mijery azy de za miteny inona nijerenao azy. Ohatrohatr'izay zany le izy. I John de saro-piaro amin'ny Jesosy. I John ilay tenen'ny ten'Andriamanitra hoe voalohany hoe marina teny Raratosy hoe apôstôly ny fitiavana. Fa ankoatr'izay koa i John de isan'ny tenen'i Jesosy hoe zana-baratra. Fa satria John de anisan'ny niaranteny tamin'ny mpianatra anankiray rehefa nisy olona tsy nentina handray an'i Jesosy ahoana sao de mba latsahana ny varatra sao. Satria naniny nalahelo loatra izy hoe ty Jesosy ko de tsy niraisin'ny olona. Fitiavana. Ary zany rehetrarehetra zany hitan'i Jesosy daholo zany. Hitan'i Jesosy daholo zany. Misy olona fantatro izay, fantatry mivady. Zany olona zany taloha isa-tsabata mandeha tongotra lavitra be mihitsy. Tsy tadidiko moa le izy aiza makaiza fa dia tongotra lavitra be mihitsy ny ataony andeha an'iny andeha hitandrina sabata. Misy fotoana izy anaty fahantrana be mihitsy
dia tsy misy sakafo dia mifady any idirany fivadikanana forcé fa sady efa tsy misakafo mandeha lavitra be andeha hamonjy fiangonana andeha hitandrina sabata mbola tsisy en ligne ohatrany antsika izao fa zany olona zany ry havana misy olona fantatry koa noho ny fifadikanana sy ny fivavahana dia tratran'ny fatigue générale niditra hôpitaly seky maty mety mehizan'ny olona zany nareo dia tena tsy ampahaferiny mivavaka nareo vavaka ve na tonga nareo ohatr' izao ny olona mahita an'izany fa Jesosy mahita fa tia azy zany olona zany fitiavana zany ianao tsy rahitra kisoka amin'ny fanompoanan'Andriamanitra io fitiavana an'Andriamanitra ny anatinao ary hitan'i Jesosy reny alleloia ary anisan'ny zavatra ray mahakasika tokoa hoe ny mpianatra folo maty raiky amby folo moa zany maty fa ny anankiray tsy maty martyra fa maty nananto tena satria avy namadika an'i Jesosy dia Jodasy zany fa mpianatra Jesosy rehetra ny folo taoriany an'izay zay mbola nijoro maty martyra daholo ary maty ny jalijaly daholo tena hoe martyra tena tsy takatry ny saina ny fampahoriana tamin'izany fa i Jaona tsy maty an'izany i Jaona rery ny mpianatra Jesosy tratrantsy tsy hoe ratsy akory ny maty martyra fa hitanao mihitsy hoe nisy valipiti niavaka tena marina mihitsy nampidirina ato anaty vilany be feno menaka izy naiky hodorana velona fa mahagaga fa tahaka ny satraka sy mesaka sy Abednego ihany tsy nanan-kery taminy ny vilany misy menaka mamy dia tratrantitra izy avakitsika mantsy any amin'ny asan'ny apôstôly reheto avy mpianatra Jesosy mbola tafajanona mantsy dia tena ko anao daholo hoe inona daholo mety ramety mbola tsy fantatrareo hoe inona ny mety nahafaty an'ny mpianatra ny amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 17 reheto avy mpianatra mbola tavela ary efa tafiditra izy amin'ny lalana Jesosy dia niakatra ho any an-tranony ambony izay fitoerany dia Petera zany Petera sy Jaona sy Jakoba reo moa zany dia efa trio tena tsy misaraka mihitsy ireo reo zany ny somary nataon'i Jesosy ambony grady tamin'ny mpianatra mihitsy ireo Petera sy Jakoba sy Jaona Andrea Filipo Tomasy Bartolomeo Matio Jakoba zanaky Alfeo misy Jakoba roa mantsy dia indray Jakoba zanaky Zebedeo dia indray Jakoba zanaky Alfeo Simona Zelota misy Simona roa koa mpianatra Jesosy indray Simona Petera indray Simona Zelota ary Jodasy misy Jodasy anankiroa koa indray Jodasy Iskariota indray Jodasy zanaky Jakoba dia rehetra ireo saiky maty i Petera zao maty nombona tamin'ny hazo fijaliana dia natsongoloka tsy nety izy hoe hatsangana rehefa maty rehefa natao ambony hazo fijaliana izy tsy mendrika nitovy amin'ny mpampianatra hozy izy fa tena tsy mendrika mitovy fahafatesana fa natsotao mitsongoloka dia natsongoloka ny azy ny hazo fijaliana dia i Jakoba le teneko an'itay zanaky Alfeo indray na tsipy aveny amin'ny hitanao le antsana le nangalan'ny devoly fanahy Jesosy raha zanak'Andriamanitra dia menjera fa tsy fanadidin'ny anjeliny anditovy andidina anao hoe Andriamanitra aveny amin'ny 30 mètre eny na tsipy Jakoba mbola tsy maty mbola nijalijaly teo dia nivelesina ny kapohana tamin'ny hazo mandra-pahafatany tanteraka tena maty tamin'ny ohatr'izany daholo hoe Andrea zany no tena anisan'ny nahavariana koa ny nahafatesana fa zany Andrea zany ry havana hiakatra hazo fijaliana koa namono azy fa rehefa hiakatra eo ambony hazo fijaliana izy dia maika be izy hiakatra hoe zao ny zavatra mba niteneny mba tsarovina ty zao ny zavatra teneny Andrea rehefa hiakatra eo ambony hazo fijaliana elany ny andrasako an'ity fotoana teo izy halleloia tonga dia tena ampifariana mihitsy omboya ozy izy vonoya fa ela loatra ny andrasako an'izao fotoana izao
de zao tsy mbola maty izy fa 2 andro vo maty fa nandritra ny 2 andro mbola nitory teny aleloia teo ambony hazo fijaliana izy any avitan'izany eo ambony hazo fijaliana zany izy mbola mivita mitory teny avana malala aleloia zany ny navatesan'ny mpianatry Jesosy Jakoba zanaky Zebedy moa fantatritsika tsara ny martyra izy maty voalohany tamin'ny mpianatra ankoatran'ny Jodasa izy ny martyra voalohany Filipo koa nomboana teo ambony hazo fijaliana dia nakatahaka ny Petera hoe ataovy mitsongoloka koa ny hazo fijaliana fa tena tsy mety mitovy amin'ny tompo Bartolomeo teo ambony hazo fijaliana Tomasy ny lefonina Tomasy efa tonga taty Espagne ny toy tamin'izany ry Matteo vonoina tamin'ny sabatra ary misy le Jodasy anankiray maty nokapaina ny lohany ry le Simona fandroany le teny hoe Simona Zelota no tsofaina nitsofaina ny zaraina roa ny vatany tsy hoe tantara zavatra marikoriko anao fa teneko anao daholo zany Jodasy moa iny efa namony tena rehefa nahazo vola 30 sekely fa zao nisy ray niavaka tao tsy voaviraviran'ny fahafatesana matsiravina fa tratrantitra lasa gadrasesy tany tao amin'ny nosy atao hoe Patmo John ka ohatrany gadra politika zany de marina fa gadra fa ny sakafo ny sotro ny hinana ary ny adana nanam-potoana na de gadra lava aza na ny ratana apokalipsy ary any am-pigadrana mbola vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahitana sy ny fanatrehana ny enjera tamin'ny tany satria nahita ny voninahitr'Andriamanitra ry havana raha tiako atongavana aminao de zao ny fitiavana an'Andriamanitra de azahoanao tombontsoa mihoatra noho ny hafa ao amin'ny baiboly zao misy momban-kindrana tozy teo zao ohatra hoe Josefa jiro inge zavatra ataon'ny ray ho amin'ny olona zay ny zanany zay tiany de teto zao i Josefa nanana zao toetra rehefa 17 taona Josefa amin'ny Genesis fa 17 teo tsika 9 ary 17 taona i Josefa de niara ny andro iro tamin'ny lalàna izy fa mbola zaza izy mbola zaza ny 17 taona tamin'izany aza mbola manambady nareo 17 taona reny de tamin'ny zanaky Bila sy ny zanaky Zilpa vadiny Jakoba rainy ary Josefa nitady bolana tamin'ny rainy tady bolana zany le menay io ianona mory dadana nanina toetra tian'Andriamanitra ny mitady bolana aminy tena do tsy kitady bolana amin'Andriamanitra fa misy zavatra tsy mety hitatsika tady bolana Andriamanitra ny olona ety an-tany ety nge Andriamanitra zao ndreny nataony teotra fa nitiavany Jakoba ny Josefa zany nitady bolana zany fa tamintsika tany am-pianarana mantsy tsy tiatsika ny olona be tady bolana mandaza ny mpampianatra 13 ary tiany Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fahaterana izy ka nanaovany akanjo lava na hoe io ndray akanjo lava io tsy mini jupe no nomena azy fa nomena akanjo lava akanjo mitafy voninahitra tsara na hoe akanjo misoratsoratra aleloia ny tiana homena zavatra miavaka homena zavatra mihoatra ary zay rehetra tian'Andriamanitra tao amin'ny baiboly tena hita zavatra mihoatra misy vehivavy anankiray Marie Magdalene fa teny Rahatoditro teo ihany nisy fotoana nitorian'ity Marie Magdalene ity ihany koa tsy haiko hoe zao lasa izy zay toroteniko zay mba ho tediaviko zay de mba henonareo zay tantarana Marie Magdalene zay fa miavaka ty vehivavy ty ny songonany ny mpianatra aleloia any amin'ny Jaona 20 ny tanao tantarany ty Marie Magdalene ty eritreretinao
Maria Magdalena tsy nisaraka na fotoana nanasitranan'i Jesosy azy, nanafahan'i Jesosy azy tamin'ny fatotra, nanomboka tsy nisaraka tamin'i Jesosy intsony izy foana amin'ny vehivavy ao anatin'ny vahoaka ao, tsy maintsy misy Maria Magdalena ao anaty vahoaka ao. Tena tian'Andriamanitra, tena tian'i Jesosy. Eritreretinao fotsiny fa rehefa hoe andininy Jaona toko 20, filazantsara ny Jaona toko 20, andininy voalohany. Ny somary dia nitsangana an'i Jesosy tamin'ny maty sy nisehony tamin'ny mpianany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy andininy voalohany, ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia zavatra misy maty kely nosoratra amin'ny baiboliko. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina nakany amin'ny fasana Maria Magdalena. Ny solamandry izy dia Jesosy nitsangana tamin'ny maty sy nisehony tamin'ny mpianany. Jesosy zany nanana programa iseho amin'ny mpianatra. Fa zao misy olona tsy mpianatra eto, tsy miandry an'i Jesosy iseho, fa niazakazaka, tsy nilamin-tsaina, fa natsiaro fa amin'ny andro fahatelo Jesosy hitsangana. Vao mangirana-dratsy ny mpianatra mbola mihesona ry Petera, na dia i Jaona izay tian'i Jesosy ary mbola mihesona, fa misy olona ny ananiny tsy mahatombony. Tsy mahatombony izy. Fa vao mangirana-dratsy mbola maizina ny andro, lasa izy nakeny amin'ny fasana. Raha amin'izao andro hoe dia very olona fa mpamosavy te lalao faty. Fa olona tian'i Jesosy te hahita amin'ny fitsanganana io. Aza izy niazakazaka nakeny amin'ny fasana. Dia niazakazaka nakeny amin'ny Simona. Dia vao nandeha tany izy dia nahita ny vato voaisotra. Dia niazakazaka nakeny amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy, ilay Jaona ihany zany io. Ka nao tamin'ny hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izy nametrahana. Hitanao? Vao tsy hitany tao Jesosy dia tsy nilamina ny sainy. Nalain'ny olona ny fatin'ny tompo izy. Hitanao? Ny Maria Magdalena dia zao. Velona iny anazy tompony. Maty iny tompony. Nalain'ny olona iny nangalarin'ny olona iny tompony. Ary tena ao am-pony zany Jesosy zany. Hitanao ohatran'ilay very zavatra very vola miliary reny mihitsy izy tamin'io. Nikorotana ny sainy. Nalain'ny olona ny vato. Nisy nakatao pasana ny vaton'ny tompo. Andiny fahatelo dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray tamin'ny fasana, nankany amin'ny fasana, ary niazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka ny ohatran'ny Petera ka tonga loto amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsidika izy dia nahita lambapaty mipetraka teo, fa tsy niditra tao izy. Simona Petera koa dia naraka azy ka dia niditra tao pasana ka nijery lambapaty mipetraka teo. Niazakazaka zany ilay mpianatra reto. Maria Magdalena resiny raha hazakazaka satria lehilahy. Niazakazaka ihany izy any amin'ny farany ariana any. Fa Petera niazakazaka dia nisongona an'ilay mpianatra anankiray. Dia ilay mpianatra iray vao nijery dia tena io ny lambapaty. Tena tsy ohatrony Jesosy teo dia lasa niveriny. Tsy te halala n'iny fa lasa niveriny. Petera indray nahita an'iny dia mba niditra tao ihany fa nanamarina tena lambapaty marina. Tsy ohatrony Jesosy dia lasa koa Petera nandeha. Fa izao andininy faha 1:12 lasa zany mpianatra nody anjery an'izay fotsiny dia lasa nody tsy niasa saina. Andininy faha 1:12 fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana. Mpianatra lasa nandeha ohatry ny mitendry eny izy fa tsy hita ry izy inona ary ny ataova dia andao dia fiainana mitohy. Fa i Maria tena resy tanteraka izy. Ary tena androany fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana. Ary raha nitomany izy ary raha niondrika nitsirika tao am-pasana izy dia nahita anjely roa mitafy lamba fotsy mipetraka teo. Hitanao? Ireo anjely roa efa teo. Fa ny mpianatra Petera sy ilay mpianatra anankiray nitsirika fotsiny dia lasa.
sy tao ampole izy fa i Mari kosa nijanona teo tsy nandeha izy fa mbola verevitra izy sady nitomany nalahelo noho ny fitiavany an' Jesosy hoe Jesosy fa lasay za renao e zange Jesosy tena mila anao e zange Jesosy raha ilozanao de very ange za e aizy anao Jesosy tomany teo izy de sady nitsirika tsy hitatsony Jesosy tsirika izy nipotra am'izay reo anjely io anjely io a tsy hitan'ny olona maika io anjely reo a tsy hitan'ny olona nanao tsidipahara sy ny tsiritsirika fotsiny fa reo anjely reo hitan'ny olona izay nijanona teo vonina nijanona teo hitady aiza Jesosy tamy ranomaso ary ranomaso mpitiavany zany na vita nampitomany azy mipetraka teo amin'ny tany teo mihitsy ny tsy fahitany an' Jesosy zany ny atao hoe olona ty fa ho an'ny olona ty de nanomanan'i Jesosy nanomanan'Andriamanitra nahita anjely roa nitavilamba fotsy mipetraka teo izy ny anankitelo teo an-doha ny anankiray teo amin'ilay nandrin'ny vatan'i Jesosy ary ny anankiray kosa teo amin'ny tongony teo an-tongotra ary ory taminy raha vehivavy ndry nahoana ianao mitomany de hoy izy satria nalain'ny tompo satria nalain'olona ny tompoko alleloia mahafinaritra iteny io a izy tsy te satria nalain'ny olona ny tompony Petera na nalain'ny olona ny tompony mpianatra tsy izy tsy mahalala an'izany fa izy ny fantany fa tompony io satria nalain'ny olona ny tompoko alleloia ka tsy fantatry nametrahany azy fa tiako fantatra izany misy azy alleloia rehefa nilaza zany izy de nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany hoe Jesosy tanao ry havana no le fitiavana be loatra tao anatin'ny Maria Magdalena de le ranomasony iny loha na tonga anjely mipotra fa rehefa teo le anjely mbola tena feno ny fony ary tena nyfaritany mihitsy hoe ny tompoko e alleloia aiza ny tompoko tsy naharitra tsony Jesosy i Jesosy zay tany amin'ny soramandry tokony iseho amin'ny mpianatra ny tokony isehony Jesosy fa mpianatra teo ihany fa lasa fa misy tsy mpianatra eto tsy mpianatra fa olona tian'i Jesosy tsotroziny tsy voatery mpianatra ny olona anankiray vo ahita ny voninahitr'Andriamanitra fa raha tian'Andriamanitra zany olo zany de ahita ny voninahitr'Andriamanitra mialoha sy mihoatra noho ny an'ny mpianatra sady tsy nahita anjeliny tsy nahita an' Jesosy fa i Maria Magdalena noho ny fitiavany ny fo maraina be vehivavy noho ny fitiavany ny azakazaka teny am-pasana noho ny fitiavany ny verina mitaraina tamin'ny mpianatra tsy ohatsony Jesosy noho ny fitiavany ny janona ny tomany teo am-pasana noho ny fitiavany ary ny olona zay tia de mahita zavatra mihoatra de mipotra teo Jesosy izy nahitan'i Jesosy nitsangana voalohany tsy mpianatra fa Maria satria inona ny tombony mahay baiboly be ve Maria resindry Petera reny raha baiboly mahay fahagagana ve Maria tsy mahay nanaovana fahagagana izy mahay tena tsia fa nanatompo tamin'ny fitiavana fotsiny ianao raha teo lasa lavitra ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana atombo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra raha tian'Andriamanitra ianao Andriamanitra ny hanosika anao ahay baiboly kokoa Andriamanitra ny hanosika anao ahay itoriteny Andriamanitra ny hanosika anao ary hanositra anao alleloia amen na tsy mandany ny vola mianatra toriteny amin'ireny olona mpampianatra toriteny ianao fa tian'Andriamanitra fotsiny men'Andriamanitra anao ny teny men'Andriamanitra anao ny révélation men'Andriamanitra anao ny ositra de izy hoe rehefa laza zany izy de nitodika ka nitan'i Jesosy nitsangana teo fa tsy fantany hoe Jesosy aloha Jesosy taminy raha vehivavy nahoana ianao mitomany iza ny tediavinao natao mifampiandry say izy ka
hoy izy tompoko raha ianao no naka azy lasa ho amiko izay nametrahanao azy azahaka azy tanao vonona hatramin'ny farany tena hoe hatramin'ny farany ny ahitan'i Jesosy mitady rehefa tsy hitako eto izy aiza fa tediaviko halleloia aiza fotsiny teneno fanamboli tenerana hoe any Afrika any États-Unis any Azia tongavako halleloia satria tiako ny tompoko na ny fatiny aza sisa halleloia iza manana fitiavana ohatr'izany tsy misy ny loava Maria Magdalena ny olona rehetra ary hoy Jesosy taminy ry Maria de nitodika izy ka niteny taminanao tamin'ny teny hebreo hoe rabony eo zany hoe mpampianatra eo halleloia nampahitany Jesosy azy ny voninahiny tsy nafeniny satria manino tia azy halleloia halleloia ry havako malalako mahalasa lavitra ny fitiavana an'Andriamanitra hoy izy Jesosy mantsy Petera de vakitsika ty teny ty ty koa mahafinaritra ty teny ty anisan'ny tena atsiarovako andraha latojo foana izy ty rehefa mivavaka torapo izy de mba ao bavany foana ty teny ty mahakasika ny foko mihitsy izy rehefa Jaona fa 1:25 teto zany a efa nitsangana Jesosy de hitany mpianatra am'izay Jaona fa 1:25 ary rehefa zakafo izy de hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera Simona zanako Jaona noho ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavany reto mbola fanontaniana ray koa zany Jesosy tsy niteny intsony Petera zanaky Simona Simona zanaky Jaona azafady mo tiava ianao tsy zay ny nanontaniana fantany fa tia azy ary raha nanontaniana daholo ny mpianatra tiava ianareo za tia anao fa mifanontaniany Jesosy tamin'ny Petera de zao Petera moa ny fitiavanao avy mihoatra noho ny fitiavany reto ry havana tsy miteny hoe tia an'Andriamanitra zany ny olona ary raha reo mpianatra hoe nanontaniana iza ny tia anahy nanangan-tanina atao hoe za tia anao Jesosy fa mifanontaniany Jesosy de zao mihoatra noho ny hafa ve mihoatra noho ny an'ireo ve halleloia zany hoe tia anao fa mbola mihoatra noho ny fitiavan'ny olona zany ny tetavin'Andriamanitra aminao androany halleloia tianao ekeny zany fa mihoatra noho ny hafa ve ny fitiavana mila miavaka ianao ry ary rehefa namaly Petera hoe hoy izy taminy hoy Petera eny tompo ianao malala fa tianao de hoy izy taminy fa ano ary ny ondrikely Petera rera nahazo an'io fa ano ary fa ano ary ny ondriko halleloia de andrasoko ny ondriko izy izy nanontany fandrony ny olona raha ny tena fiatombohan'ny ty asan'Andriamanitra ty ry havana ny condition an' Jesosy ho an'ny olona iandry zany mpiandro ondry zany matsy ny mpiandry amin'ny teny frantsay pasteur ny asana pasteur zany tsy manao oeraoera ny asana pastera tena pastera tsy mampiseho amin'ny mpinony zay fananana sy zay vokatry ny taniny makafana ny mpino amin'ny zavatra zay tsy ananana ny mpino tsy zany ny etsony Jesosy ny pastera tsy teneny amin'ny tele anao fiteny tsy fantatra fa ny andrasan'ny Jesosy amin'ny pastera
dia ny andry sy hamahana ny ondry fa misy condition tediavin'i Jesosy. Mila olona tia an'Andriamanitra reo olona reo. Jesosy voandroany any le samy mampinona ny zavatra ty zay mivady azy dia tia biby be mihitsy dia mampiny tena tia alika be mihitsy dia manana alika izy taloha nakasika kirana mantsy zavatra nytantarany an'andro any. Manana alika le coton de Tuléar reny izy, chien de salon kely reny dia manana an'ireny foana izy dia apiterahany le izy dia misy fotoana miteraka be dia be ka tsy afaka mitazona alika be dia be dia zao ny zavatra ataony mitady olona izy afaka andray an'le izy fa tsy hoe ny olona rehetra zay tonga ozy izy dia meko fa adediako aloha manao hoe efa manana alika nareo dia hoana fitezanareo azy tsy kapohana io tsy ohatr'izao tsy omeny raha volona hoe te hananana alika fa mila olona efa tia alika satria tiany le alika dia tsy tiany hijaly dia omeny any amin'izay olona fatany fa tiana azy. Ny ondry kely ny Jesosy dia tena tiany za ianao tiany Jesosy tsika ary Jesosy tsy niteny tamin'ny Jodasy hoe andraso ny ondry fa raha Jodasy ny andry andreo volosany Jesosy hatrany amin'ny atom-posindreo i Jodasy izy fa na amidiny Jodasy ireo ry havana raha i Jodasy fa Jesosy nanontany mitady teo amin'ny mpianatra iza no afaka hamahana sy andry ny ondry dia nanontaniany nalainy toko tsara hoe Petera moa ny fitiavanao mihoatra nendreo hoe eno izy Petera fa raha mihoatra dia ianao no meko andrasanao ny ondry. Fiangonan'i Petera no nijoro voalohany tamin'ny apôstôly ary fantatritsika tsara fa Petera nanangana maty voalohany tamin'ny apôstôly i Dorcas no natsangana. Ry havana raha ohatra ianao tianao ny hametrahan'Andriamanitra didy aminao dia tiavo izy fa mahalasa lavitra ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy lasa lavitra io asan'Andriamanitra ataonao io raha tsy tianao mihitsy aloha Andriamanitra. Mety mitenga aminy hoe fezako n'izy misy olona tsy voatery tian'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra. Dia ndraiky ravana misy olona na tsisy atao very asa izy dia lasa manao pastera satria pastera mahavelona raha vao izay dia mieritrereta fa mety mbola tsy tian'Andriamanitra mihoatra ianao. Alleluia. Tiany Jesosy apetraka amina olona tia azy ny fitandremana ny ondry satria fantany fa raha tian'Andriamanitra io olona io dia ny fitiavan'Andriamanitra apitany amin'ireto olona entiny ary raha ohatra ka tian'Andriamanitra io olona io tsy ataony kitoto na kinanga na kisangisangy ny fitandremana ireto ondry izay fantany fa tian'Andriamanitra. Ny atongavako eto aminareo ety isan'andro tiako ihany aloha nareo tiako angenareo tianay mivady nareo fa melohan'ny zavatra rehetra tianay Andriamanitra. Alleluia. Ary ny ondry kelin'Andriamanitra ataonay izay rehetra azo atao mba hatonga an'izy ireo any amin'Andriamanitra. Ny hatonga nareo any an-danitra ny tanjonay. Raha manao izao fandaharana izao dia ny hatonga nareo any an-danitra. Raha miantso anareo izahay miteny anareo fa inona ty ataonareo misy aminareo mbola manaonao foana dia atsonay. Rendretrereny tsy fitiavana anareo fa fitiavana an'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra hoe raha tia ianao dia fahano ary ny ondriko fahano ny ondrikeliko mbola nanontany fandroany andraso ary ny ondrikeliko raha tia ianao. Halleluia.
mitahiny tompony antsika rehetrarehetra za manokana resy lahatra ry havana malala fa tsy naveran'Andriamanitra raha misy olona tsy tia miondry kely tsy tia mifanjaka tsy tia an'Andriamanitra dia tsy averan'Andriamanitra hitandrina ny ondry akory misy ino dizy misy endrika anankiray efa nasindrana Baba Marina tiana famotinana fehiny mahalaza lavitra amin'ity Jesosy ka tiavo izy ary omen'Andriamanitra valam-pitigeza be ny olona tia azy noho izany ampitombo ny fitiavana ho azy mba hahatonga an'Andriamanitra hanome zavatra miavaka ho anao. Jean 21:7 21:15 Daniel 3:28 Genesis 37:3 sotra lana Baba Marina tiana. Halleluja. Tena mahafinaritra mahita an'ilay fintina ankoatran'ny famotinana amin'ny teny izay ataon-dralatojo dia io misy famotinana amin'ny soratra ho anareo izay talatala fa io mihitsy ny fiany ateo lasa lavitra ianao mba hitany zavatra tsy fahitan'ny olona dia manolora fitiavana mbola tsy fahitan'Andriamanitra tamin'ny olona. Halleluja. Ny David zany dia olona tia an'Andriamanitra zany. Amin'ny Salamo 1:30 David miteny hoe tena tsy atory tsy avelako atory ny odi-masoko tsy avelako rendremana ny odi-masoko mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah. Tsy vitan'i David ny miadana raha tsy izy aloha mahita an'Andriamanitra miadana eo aminy. Ry havana ho ambakany Josefa ve tsika ho ambakany Petera ve tsika ho ambakany Jauna ve tsika za miteny anao androany hoe azo atao azontsika atao ny mba mitia an'Andriamanitra ihany koa tahaka ny itiavan'ireo olona ireo an'Andriamanitra. Teo lasa lavitra ianao tsy teo fatantika ianao amin'izao ianao miaro torolava ampifitiavana an'Andriamanitra azo atao fotsiny za satria misy olana dia tadidina za firy moa le ina moa le compte azahoana anareo fa misy problème be indray mantsy io. Misy olona be dia be tsy misy problème intsony fa tia an'Andriamanitra. Ary raha tia an'Andriamanitra ianao mifono rehetra dia za dia teny aminao fa ho lasa lavitra ianao fanomponan'Andriamanitra. Mahatonga anao tsy mbola mety lasa lavitra satria tsy korokoroanao ny fifankatiavanao amin'Andriamanitra. Androany dia teny amintsika rehetra hoe andaontsika hitia an'Andriamanitra. Andao hitia an'i Jesosy fa tokony ho lasa lavitra zasy ianao amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Manana didingeza be omenanao Jesosy mba hiandry sy hamahana ny ondry. Mitady olona tia azy Andriamanitra. Tiavo Andriamanitra, tiavo ny asan'Andriamanitra, tiavo ny didin'Andriamanitra, dia tiavo ny ondrikelin'Andriamanitra. Halleluja. Ataontsika ity raha mahafinaritra be Tompo, tiako ianao ny fiainako, hasambarako. Halleluja. Amen. Sotra antsika nahatrany hatramin'ny farany hivavakantsika aoriana zany zany. Androany ampitomboy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ampitomboy ny degré ny fitiavanao an'Andriamanitra. Teneno hoe ianao ny fiainako. Dia lazao mihitsy hoe fifalian'ny foko ary hasambarako. Fifalian'ny foko Halleluja. Hasambarako Jesosy. Halleluja. Mitsaoka anao
samy miteny tiako ianao e. Halleloia. Zay averimberina tiako ianao. Raha antsika vavaka izany tenin'Andriamanitra izany dia avana malala dia raha antsika fitoriana fitiavana tahaka an'ireo zavatra teneninareo ireo a dia mino fa avy anatin'ny fonareo ireo ary Jesosy mahita an'ireo. Halleloia. Ndao antsika hitory fitiavana androany teny hoe Jesosy tena tiako ianao, tena lehibe ao anatiko ianao, tena tiako ianao, tena tsy foko ianao. Ary ampianaro ao Jesosy amin'ity androany ity mba ahity anao mihoatra noho ny hafa. Halleloia. Vavaka isika amin'izao fotoana izao Jesosy eo misaotra anao zay. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny toriteny izay nentina teto indray androany. Avy aminao zany. Dia misaotra Jesosy malala ary apetraka eo ampelantananao Jesosy. Izany teniny izay nafafy izany vona fafy mba hamoa avy zato eny anatin'ny fonony tsirairay avy. Jesosy malala ô, mangataka eto anatrianao amin'ity androany ity. Jesosy malala ô, amboleo aniry sy hamoa avy zato eny anampon'ny olona izany teny izany. Manomboka androany indray zay dia tena hoe aneo fitiavana, hikolokolo ny fitiavana ianao. Dia hitombo amin'ny fitiavana anao avokoa indray ny tsirairay avy. Hitombo amin'ny fitiavana anao izay tsirairay avy. Sotra Jesosy malala. Tafio ny herinao zay ary tatanao amin'ny sandronao mahery amin'ny tanam-pahasoavanao. Dia matoky sy mino fa anaovanao zavatra mihoatra, anaovanao zavatra miavaka satria tena tianao. Halleluia. Dia tahio ary zay Jesosy tena hoe hikolokolo isanandro ny fitiavana ianao. Tsy anao zay mampalelo anao, tsy anao zay tena hoe anala baraka anao fa satria tianay ianao dia ataonay izay mety. Mihoery ny tsirairay avy. Mihoery ny tsirairay avy mba tonga anay androso amin'ny fitiavana anao. Androso amin'ny fitiavana anao hiara-mandeha aminao ary aneo sy hanolotra fitiavana anao foana Jesosy. Sotra Jesosy malala. Ndera ny ajany sotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay Jesosy dia ho mandrakizay. Dia tahio ary tsirairay avy. Aza velanao miala maina. Fa raha mbola anatin'ny torimasonay izay amin'ity androany ity Jesosy dia efa tsy hitsahatry ny kasika anay sahady ianao ary. Aneo aty anatinay ihany koa ianao fitiavana. Aneo fitiavana anay tsirairay avy ihany koa ianao. Sotra Jesosy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia voisin Satana fahatro amin'ny ranao afaka hitsaingo kana dia litena ray tamin'izay nafafy tamin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Ho voninahitra anaranao Jesosy. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao rehefa navanin'ny firenena. Ianao mpandrosotsika navavintsika Berta ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tany tompona navavy Berta.
ivavaka ho an'ny firenena tsara indrindra lahoary tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy atsika rehetra hiara hivakoka isika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra Jehovahandriamanitra noho ny fotoana rehetrarehetra izay nomena ho anay, mbola nafahanay nandreny teninao ary nihaino niafatra taminao. Tsy niherinay Jehovahandriamanitra izany fa noho niafatra taminao, ary na dia tsy mendrika nihiantso ny anaranao aza izahay, tsy mendrika nihainono ny anaranao, nefa noho ny famindrampO, noho ny fitiavanao anay tsirairay avy, mbola afaka nandre izany teninao masina tandroany izany. Engane Tompo ny teny izay nampindraina ny mpanomponao, ho latsaka ao anatin'ny fony piainy tsirairay avy, tsy ho anatin'ny piainy mpanadiny Jehovahandriamanitra fa tena ho anisan'ny piaino ho mpampatony teninao masina satria miafaka aminao izany teny masina izany. Isaoranay anako Tompo ny amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiderana izay nataonay teto fanandrasany amin'ny voninahitra ao. Tena niampifalianay noho ny heriny ny voninahitra ao, ny fanandrasanay ny halehibeazanao no nanoloranay izany teto anatinanao. Ary amin'izao ankehitry izao Jesosy malala dia mitondra mbakoka ny amin'ny firenenay, tsy miafiny aminao Jehovahandriamanitra izany firenenay ny Madagasikara-nay. Ianao Andriamanitra no hametrahanay izany firenenay izany tsy mifafa isanandro isanandro, satria tsy manan-kialofana raha tsy amin'ny alalan'ny fiarovany avy aminao. Engane Jesosy mba hanana fitiavana ho anao, hanana eritseritra hitady anao amin'ny alalana fofeny fitiavana izany firenenay izany, satria Andriamanitra mbola maro ny ao anatin'ny torimaso ary tsy ahatavana ny famonjena avy aminao izany. Ho ianao Andriamanitra no hamohany amin'izany torimasony amin'izany firenenay izany, ataovy atsapa ny fahatsaranao, ary ataovy tsapa amin'izany firenenay izany ny fiazakazahana taminao Andriamanitra rery ihany no hitompo sy mpamonjy, ary ahafahan'ny firenenay mifanakaiky ho eo aminao mandrakariva, ary hiaro amin'ny loza rehetrarehetra satria anatin'izany loza izay tsy takatsy ny saina Jehovahandriamanitra mitokany amin'izany firenenay izany, kanefa tsy avy aminao izany fa noho ny asan'ny Satana dia apetraka feno am-pelatanana no hanohitra ny amin'ny alalan'izany rehetra izany. Ary ataovy hanana fohanakaiky ianao Andriamanitra izany ny vahoaka ny firenenay izany, mba tena hoanana toky ho mpamonjy ianao rery ihany, fa ianao ilay Andriamanitra velona, ianao ilay Andriamanitra mahery no hitokiny amin'izany firenenay malalanay izany. Ary isaoranay anako Tompo malala ny fitaovana rehetrarehetra ndesina anatanteraka izao fandaharana izao, hitsyanay tsy hisaotranao tamin'ny zavatra rehetra satria no fitiavanao anay, hihaino, handre sy hankatony teninao no nafahanay nanatanteraka izao fandaharana izao. Ny saraketo izay amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra fa ny fanatrehanao sy ny fitiavanao anay tsirairay avy aza mahafoana mahasaraka anay na dia ira sekondra azy. Ianao hanotra ny torimasonanay tsirairay avy, ary ataovy isainy tena ao anatinay izany. Ny teny izay naposika teto androany ahafahanay hifikitra sy hankafoanao, fa tianay loatra ianao. Misaotra reo, misaotra fa namasina tsara indrindra dia voninahitra ho anareo ihany. Aleluia. Amen. Aleluia, mankasitraka indrindra nanambavavatra tamin'ny vavaka matsiro mahafinaritra. Dia Andriamanitra malifitianao dia mitombozotra mitombo fa soavana foana, dia ny tanan'Andriamanitra ny kasika anao isanandro isanandro. Misaotra nanambavavatra tamin'ny vavaka matsiro, misaotra antsika rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto tamin'ity androany ity, tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa rapitsitsika dia mbola afaka iona eto indray, raha miaraka aminay eto indray no rapitso amin'ny ora tahaka izao dia afaka mbola miaraka eto indray tsika. Ka dia tahiny tompo ary tsika rehetra, zaho matoko fa vokatsongezabe no raisinao tanatin'izany ten'Andriamanitra izay nenonao sy ny torimaso izay nafonao tamin'ity androany ity. Tahiny Jesosy mahireza tontolo andro mahafinaritra be ny tontolo andronao rapitso, hamarina ny herinandro tsika dia hiditra amin'ny andro fitsarana. Samy tahiny tompo, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia. Amen. Mahireza daholo.